Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho aminareo hatrany eny ny fahasoavany. Amen. Andeha hiombona amin'ny vavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay ry Tompo Ray Nezina an-danitra fa nomenao an'ity herinandro vaovao ity indray. Ary te faly izay fa satria marotra tambontononona ary noho tsy antenainay Tompo no ataonao amin'ny fiainanay. Koa dia efa manolotra anao sady ny dera nisaotra ny haja ny voninahitra izay ny amin'izany ry Tompo. Mamondrafo aminay mandrakariva koa amin'izay nataonay ka tsy sitraka ao ary ny fanahinao masina ny hanamasina anay ary indrindra hitaridalina anay sy hampianatra anay Tompo ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao Jesoa no hanaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ry havana, misaotra ny Tompo isika fa manomboka indray ny herinandro ary ao anatin'ny iray volan'ny fanavaozana ataon'ny Tompo sy ny fiavoazana andrasany amiko sy aminao isika izao. Amin'ity herinandro ity tsika dia andeha hanaraka indray ny fomba entin'Andriamanitra manavao antsika. Ny Joda izany dia epistily na taratasy iray ihany noho izany dia tsisy toko fa dia ny Joda 2:20 sy 2:30 no hiaingantsika anio. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa izany. Ary amindrao fony sasany izay mianahana ary ny sasany kosa sario avy amin'ny afo ny famonjy azy ary ny sasany indray amindrao fo amin'ny tahotra ka maka alahy na dia ny akanjo voapetipetin'ny nofo aza. Eto dia tonga dia misarika ny saina ry havana ny fahitana an'ilay hoe sasany izany. Dia eo izany nahitantsika fa misy karazany olona telo eto. Voalohany dia teneniny hoe ary amindrao fony sasany izay mianahana. Ireo mianahana ireo na mianahana dia iray izay tsy mahalala ny tokony atao intsony manoloana ny fampianaran-diso. Very hevitra tsy fantany intsony ny marina. Zany tamin'ny andron'ny Joda. Fa ankehitriny dia tsy vita mianahana intsony ny olona fa tena misy aza ny lasan'izy ireny. Oharina eto amin'ny afo. Tahaka ny lolo fotsy amin'ny alina manatona afo, manatona ny zavatra mandoro azy izany. Dia amin'ny androntsika izao dia tena betsaka nefa tandindom-loza manoloana ny fampianaran-diso sy ny karazam-pivavahana samihafa. Amindrao fo izy ireo ka raiso isan'ny fiangonana hoy ny Tompo eto. Faharoa dia teneniny eto indray eo amin'ny 2:20 ny sasany kosa hozy dia sario avy amin'ny afo ny famonjy azy. Ireo izany dia efa nitenenina tamintsika teo amin'ny aloha teo fa ireo izay azon'ny afon'ny fampianaran-diso dia efa tena tafalatsaka ao tanteraka izy ireny. Amindrao fo hoy ny Tompo ary tena tsy ho haingana avy eo fa may ary ho levon'ny fampianaran-diso ao izany. Ireo ilay tenenina karazan'olona faharoa hitantsika ampidirina amin'ireny ny sasany eto. Fa eo amin'ny 2:20 tapany faharoa kosa dia ilazana indray kosa ny amin'ny ary ny sasany indray amindrao fo amin'ny tahotra. Ireo indray izany dia mazava be fotsiny fa mila famindrapo ireo olon'ireo fa tsy hoe atao fahavalo akory noho izany zavatra mahazo azy izany. Anankiroa ny zavatra tsapy eto izany ary toy ampitaina amintsika amin'ity anio ity. Voalohany, te hiara hiasa amin'ny olona foana ny Tompo mba hatanteraka ny fanavaozana kanefa dia asainy mitandrina io olona io mba tsy ho voaloto amin'ny maha olona mpanota. Eto izany dia antso no atao satria ho antsika izay efa nandray kosa ny fanavaozana, io izany ilay atao hoe efa niavao dia meteza ho fitaovana ampiasain'ny Tompo ho mpiara-miasa aminy amin'izany famonjena ny hafa izay mila vonjy izany. Faharoa dia hoe ny asa-pamonjena dia endriky ny fanavaozan'Andriamanitra ny olona, indrindra fa ireo izay efa tandindon-doza
tahaka ny hita eto amin'ny epistily soatan'ny Jody eto, ary tahaka ny hita koa amin'ny androntsika tahaka izao matetika ny ry havana ireo olona efa tandromdomin'ny zareo na mianahana ary izy voalaza teo ireny, dia misy koa tena tsy mahafantatra fotsiny izao hoe inona no atao fa efa babo lasan'ireny fampianaran-diso sy karazam-pivavahana samihafa ireny. Ny famonjena zany eto dia azo adika mihitsy koa hoe fanavaozana mbola tian'Andriamanitra atao amin'ny olona, na dia efa tratran'ny herin'ny fampianaran-diso sy ny karazam-pivavahana samihafa aza izy ireny. Tena mandevona ary tena mandoro izy ireny ry havana. Noho izany dia ny fomba hoentin'Andriamanitra manavao dia tsy inona akory fa ny fahavononantsika efa niavao hiara-iasa aminy hahatanteraka ny fanavaozana ny hafa ihany koa. Metezary ianao izay efa nandray ny fihavaozana mba ho mpiara-miasa mahatoky amin'ny Tompo ary mitandrema amin'izao fiainana izao, ho voninahitry ny Tompo. Amen. Vavaka isika dia apetraka aminao hatrany ary ny fiainanay, arovo mba tsy ho azo ny fampianaran-diso sy ny karazam-pivavahana mahasodoka samihafa, arenga ny Tompo izay efa latsaka ao mba ho hainay manavotra azy noho ny asa ny fanahinao masina. Amen. Dia ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa. Amen.